Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompokavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy vokarina eto Canada ary arahanao isan'andro eto amin'ny Ici Télévision. Tonga soa ary miarabanao zahay maniry anao ahita fifaliana fafinaretana amin'ny fanarahana izao fandarana izao. Anio dia manana vahiny isika, vahiny izay verina fa mitondra zavatra lehibe eo amin'ny kolotsaina malagasy, tsy iza izany fa nitarika ny Railovy amin'ny alalan'ny nary ao amin'ny tarika ny Railovy. Arahantsika ny hira ny tarika Railovy, ao aorianan'izay dia andray izany vahiny nary ao amin'ny tarika ny Railovy izany isika. Dia araky ny nolazaina teo zany dia manana vahiny isika, vahiny izay verina fa lehibe tokoa eo amin'ny tontolon'ny kolotsaina malagasy, tsy iza izany fa nary ao amin'ny tarika ny Railovy. Miarabanao nary tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, vokarina ary alefa eto amin'ny Ici Télévision. Ya, dia miaraba ny bahay aloha dia miaraba koa zany ho an'ny malagasy rehetra izay any Canada
Tsy mety hoe any Kanada ihany fa mety manerana an'izao tontolo izao satria ny teknôlôjia zany amin'izao fotoana efa afaka mifanakaiky zany ny mpijery sy ny mpiaino dia miarabantsika rehetra. Ia. Dia fanontaniana voalohany hoe nary moa zany zao aiza any France sa any aiza moa zany zao nary amin'izao fotoana? Ny misy anahy zany tsika azo miteny zao dia tia Frantsa, tia Bologne, indrindrindrindra zany tia amin'ny région parisienne, tia Frantsa zany. Zay zao no misy anahy amin'izao fotoana. Amin'izao fotoana izy avy no mbola misy ve nitarika iray lovy, mbola manao fampisehoana ve, mbola aiza ho aiza zao nitarika iray lovy amin'izao fotoana zao? Amintsika miteny zao zany dia raha ny tena izy tokony hoe tamin'ity taona ity no natao zany ny enimpolo taona ny tarika, efa misy zany enimpolo taona zany fa noho ny misy salama sy ny etcetera dia somary nahemitra kely amin'ny herintaona ilay izy, dia ny fampisehoana zany amin'ny herintaona dia miaraka indray zany indrindrindra ho anareo mpankafy ny tarika efa hatramin'izay ahita indray ny zavatra mety ho vokarina vaovao ho aseho amin'ny tarika iray aloha, fa ny tarika iray aloha zany dia mbola mijoro foana hatramin'izao zany. Manantena fampisehoana goavana zany amin'ny herintaona amin'izay fankalazana fahenimpolo taona zay? Fahenimpolo taona. Dia hatramin'izay ny iray aloha zany isaky manao zavatra dia tsy miteny hoe goavana fa mampita zavatra ngeza ho an'ny malagasy satria ilay tsika malagasy mantsy manana talenta aby ary talenta tsy mety faty zany ao aseho amin'ny atao mpanjifa rehetrarehetra izay afaka mijery sy ireo mpankafy. Ia. Nary any France zao mbola manao ny fampisehoana ve rehefa misy fangatahana hanao fampisehoana na fanafanana lanonana toy izany, mbola manohy ve sa najanona kely aloha zay fanaovana fampisehoana zay? Dia ka zao tena fandehan'izy io mantsy noho ilay farasatia Frantsa zany dia amin'ny fitiavana fa eo zany ilay miasa atao zany dia tsy maintsy misy hoe tsy ilay hira ihany no asa natao zany fa ilay hira nefa tsy azo vonoina mihitsy satria io efa ao anatiny. Dia isaky ny ohatran'ny hoe za tia Frantsa io zany isaky ny sabotsy, isaky ny weekend dia manao tsy tapaka mihitsy zany misy foana ilay miaraka amina tsy hoe groupe iray lovy amin'izay fa miaraka amina groupe kelikely na tsy kely fa groupe samihafa manao fampisehoana etsy zero zany, zay zany no tena fatao amin'izao fotoana koa zany. Ia, zany hoe mila le talenta ao tsy very iny fa ao foana. Nary moa zany ao France efa nieritreritra hoe andeha hamokatra samirery ve ohatrany hoe andeha rery hanao album rery na hanao zavatra samirery sa hoe aleo ihany aloha miaraka mitarika iray lovy ihany sa ahoana ny dia eny zao raha zao tsy inona fandehany ohatrany hoe le tao mitary zany isaky ny izay lasa taty Frantsa ohatrany hoe saika nandeha rery fa tsy afaka mandeha rery nefa anatin'ilay tarika ohatrany hoe tamin'ny Jérôme Morandé zany zao izy no lehibe any tarika dia noho lasa taty Frantsa Jérôme Morandé tsy hoe nanao rery ho anazy izy fa namokatra hatrany niaraka tamin'ny tarika iray lovy. Dia ohatr'izay koa ako zany tsy hoe lasa tateriko dia hanao rery hoe naraka io fa hamokatra ihany koa zany mbola miaraka amin'ilay anatin'ity hoe tarika iray lovy ity zany dia voizina foana zany ilay izy atao zany zay tsy hampatohy azy fa dia misokatra foana ilay hoe tarika iray lovy zany. Zay no tanjona ao ataonay hatramin'izay moa zany. Raha somary verina kely amin'ny lasa sy ny tantaritsika tao anatin'izay enimpolo taona zay, inona no ohatrany hoe atao hoe zay moa mahazatra zany hoe inona no hitanareo hoe tena fotoana nampiroborobo an'izany hoe hira ny tarika iray lovy, ny kolotsaina malagasy zay nentina zany tarika ny iray lovy zany tamin'ny fotoana taiza ho aiza satria tsy maintsy nisy ny hoe
fotoana atao hoe niakatra be na latsaka kely fa tamin'ny fotoana inona no everina hoe tena hoe nyroborobo zany nitarika ny Railovy zany. Raha ohatra tena mijery ny tantara zany ho an'ny olona tena mijery ny tantara Railovy ny Railovy efa tamin'ny taona 80 zany tamin'izay tsika mety mbola mety mbola tsy teraka dia efa nanana ny sangana ary nanana ny na izy azy atao hoe izy ny voalohany zany teo amin'ny lapiazo malagasy ny amin'izay naleny rehetrarehetra zany dia feno foana ny salina tonga marobe ny olona no mijery. Dia Railovy koa taty aoriana moa zany zay moa zany taty aoriana le zanaka nanampy taty aoriana anankitelo zay tamin'izany ny anankiray moa efa nodomandry dia toy ihany koa le izy taty aoriana tamin'ny ane 90 iny 90 teo dia mbola nitoy ihany le zay fijeren'ny olona fahatongavan'ny olona marobe manatrika zany hoe fampisehoana ataon'ny Railovy zany. Zay ny tantara, zay ny fandeha. Zay zany no hoe fandeha ny vaovao après misy ny tantara ny anekdoty no hoe tsisy isaky n'izay ale manao fampisehoana ohatra ny hoe raha tantara vetivety zao hoe ny fampisehoana nataony tany Tsioromandidy zany hoe Tsioromandidy zany tonga tany zay zany na tena hoe mety tsisy olona mihitsy zany fa aiza dia ho fantatry ny olona any amin'ny Tsioromandidy any ve tsika any anaty oangingina tsisy jiro tsisy inona dia tonga tany zay dia groupe zany tamin'izany no natao no nitondra ny herinaratra dia izy natao Akalamanjana fa dia feno le ohatrany hoe terrain fanaovana baolina zany teo fanaovana baolina natao ny le fampisehoana fa dia tsy niala teo ny olona fa dia feno tanteraka mihitsy dia nahagaga dia mihira kely dia fa hain'le olona daholo le hira fa manomboka mihira dia le olona indray mihira amin'ny plasinay zany tena ataoko hoe nafizavatra nafinaritra na zany jery an'izay zavatra zay hoe aina any amin'ny tany tena ataoko hoe lavitra tsy dia misy jiro le tanàna mahafantatra tsara zany hoe kolotsaina gasy Railovy moa zany tamin'izany. Ary manahoana antsika malagasy aty ivelany indrindra ny tanora amin'izao fotoana manahoana ny atao hoe fankafizany zany tarika ny Railovy ny fitiavany ny kolotsaina malagasy ny zavakanto malagasy amin'ny akabeany ahoana ny fahitana ary an'izay amin'izao fotoana indrindra isika tanora zay aty ivelany Madagasikara ivelan'ny tanindrazana. Ho an'ny tanora aty ivelany indray dia vao indraindray somary mampalahelo satria rehefa lasa aty ivelany indraindray adino le ohatrany hoe malagasy ny kolotsaina malagasy fa vahiny samy rehefa lasa aty ivelany be da be koa ny aty ivelany manana ny kolotsainany aby dia vahiny an'ireny koa ny tanora indrindrindra moa zany kanefa ny isy fety izay nataony afarany zao tsy napoiziko mihitsy nisy ankizy kely 10 taona angamba tsy dia tena mahay mitendry gasy koa nanao ny hira Railovy dia vahina hoe tsy very mandao le Madagasikara ny kolotsaintsika malagasy zany fa na dia ankizy kely tsy mahay mitendry gasy ny hira na mitendry gasy amin'ny alalan'ny hira zay ma tsy voavana be zay hoe any amin'ny tanin'olona tsy mahay mitendry gasy be da be zany tsika malagasy hoe dia tanin'olona tsy mahay mitendry gasy fa rehefa atao ankira le izy lasa mahay mitendry gasy azy le ankizy. Manahoana ny programa misy etsika ve eritreretanao atao atoato farany taona koa zao efa manantona na amin'izay amin'ny taona ho avy asa inona no mety misy programa ve efa ho ataon'ny tarika ankoatran'ilay resantsika tany amin'ny voalohany moa hoe eo ny fankalazana ny fahinimpolo taona ny tarika zany moa zany zao dia ny zavatra tokony navoakanay zany misy an'le DVD io zany tsy dia mbola tena hoe fanao loatra tamin'izay fa DVD ana spectacle izy io zany spectacle zay nataony hoe farany tao tsy natao farany fa tamin'ny niarahana misy ny tompo larida zany mbola atao anatiny dia efa betsaka le olona nanontany an'ilay DVD fa tsy tafavoaka foana le izy amin'ny
miankina amin'ny lafiny teknika sy ny lafiny zavatra kely maro samihafa dia io izahanay ho avoaka alohan'ny ambatra hoe avoaka fa avoaka alohan'ny faran'ny taona ho an'ny olona satria betsaka ny miantso anay isaky ny mandeha hoe na ny Madagasikara na eto Frantsa zany hoe roviana mandeha DVD fa tia hita ny spectacle nataonareo iny zahay dia manantena zany fa alohan'ny faran'ny taona DVD io ho avoaka. Dia manantena ny mpakafy maro amin'izany DVD zany. Fotoanantsika moa manapetra ary tsy azo ivalaparana fa asa na dia sarotra ary mbola resaka eto misy asa hoe misy afatra ve na teny farany teny kely ampitainina ho an'ny mpanaraka sy mpijery antsika amin'izao fandarana malagasy vokarina tia Canada zao izay fandarana arahina eto amin'ny fahitalavitra ICI télévision. Inona moa zany hoe ny teny kely ho an'ny mpijery moa indrindra ho an'ny mpijery zany dia ny mpanakanto malagasy zany dia vonona trahany foana zany hanome ny kanto ary nandrana avo ny tao malagasy zany miezaka ny teny malagasy zany amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny mety hodihy koa io ho an'ny tsika mpijery rehetrarehetra dia mbola manantena koa zany fa amoaka zavatra vaovao koa ho antsika mpijery zay zany ohatrany hoe mety misy fandihy vaovao zay mbola tsy azonareo an-tsaina mety ho avokarinay amin'izao fotoana izao fa efa eo mandalana mpanaovana an'izay moa zany zay dia mitanareo ihany zany ohatranao ny zavatra zay rehefa hivoaka. Dia saorana be da be nahary tamin'ny zao fivanianana eto amin'ny fandarana malagasy eto a Canada arahanao eto amin'ny ICI télévision zao misaotra betsaka nanokana zao fotoana izao ny arahana ny tafatafa teto mirary soa amin'ny dingana rehetra sy ny zavatra rehetra izay mbola tanterahana ho fanandratana sy fampiroboroboana zany kolotsaina malagasy zany. Dia misaotra vary dia veloma manam-piona vetivety zay no fomba fiteny. Eny ary veloma nary. Dia izay zany tompoko ny fandarana narahanareo teto amin'ny ICI télévision tamin'izao fotoana izao nanasana indrindra ny nary ao amin'ny tarika ny Ray Lovy dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao izay vokarina eto amin'ny ICI télévision. Mankatelina tompoko lahy, mankasitraka tompoko avy, veloma tompoko. Siulazakyu lihana dinonau tapaku famafi sumbinaku nefiniku bahatau tina pusiku mihinsi Nihiyara kaminau Tino e feriku famisiane Fitiavane fanzaranau Huakiuve Huakiu Siulazakyu Nyanau Velumanau Tapaku famafi mafi sumbinaku nefiniku bahatabu Tinusai ni kiumihinti ni fambitanta naminau Eni aivare kanisi Nisi fecha taminau
hitanao sy ny oloniny teo anilana saikitraotra iantsoantso hoe tsy rariny nefa tsapako fa hadalana ny ovaliny oaio tsy ho lazaiko ianao velomanao tsapako fa mafy sombinaiko nefiniko mba hatao tsy namposiko mihitsy ny isaraka aminao eny aivare kanisy nisy fetrata aminao zembindrano maso ao nahitanao nahitanao sy ny oloniny teo anilanao miara-mikika amiko hoe ahoana saika ahoana nefa tia ny ovaliny oaio tsy ho lazaiko ny anao velomanao tsapako fa mafy sombinaiko nefiniko mba hatao tsy nosainiko mihitsy ny fampita